Miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana kitrotrika amin'ity anio ity mirary soantsika rehetra indray. Eto am-piandohany ny fandarana. Salama va ny tenanay aloha zany de tsy salamalama mety hoe zany fiteny zany. Tsy de salama loatra satria mamely ihany koa ny gripa tsy zah rery fa maromaro ny tratran'izany gripa izany ka de efa ilana tsiny noho ny hafenondrano be loatra zany ao anatin'izay feo somary tsy de tsara loatra izay. Tsika raha moa zany salama tsara tsy de manahoana ny feo vao maika fa voansiry izay iaraksika ao anatin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena manasa anao tsy saraka amin'ny MBS fahitalavitra mandeha amin'ny radio ihany koa zany ny fandarantsika de manasa anao tsy saraka amin'ny radio ihany koa ndao ary. Eny re hanomboantsika ny fiarahana dia ny fiadinana ny amboaran'ny Madagasikara zany totosa omaly ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara fifandonana teo amin'ny AS Sainte-Anne sy ny klinika Zanatany saraka tamin'ny sarainy ohatra izy ireo tafakatra amin'ny dingana manaraka ny AS Sainte-Anne ny sary sy ny sombitsombin'izay no arahantsika. Totosa omaly avokoa ireo lalao ampavalon-dalana amin'ny fiadinana ny amboaran'ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Anisan'ny fionanana sarika ny sain'ny mpakafy lalao ny fandona ny AS Sainte-Anne sy ny klinika Zanatany. Nandresy tamin'ny sarainy ohatra ny AS Sainte-Anne baolina tokana tafiditra gauche teo amin'ny minitra fahavalo. Na dia baolina iray monja aza ny tafiditra dia ampy nitondra ny ekipa ny AS Sainte-Anne hiakatra amin'ny dingana amin'ny ampahefadalana. Fa rehefa nanontaniana ny mpanazatra hoe ahoana fahitanao an'le lalao ny naseho ny mpilalao teo tsisy teny hoe ohatrany tsy de mahafa-po loatra izay lalao izay kanefa de ampy afahana nahazo ny tapakila hiakarana amin'ny ampahefadalana zany de itony amin'ny ajesa azy ireo anatin'izay ampahefadalana izay noho izany tsy maintsy atao mafimafy ny kotrana afahana miakatra amin'ny dingana manaraka ary maninona moa raha maka ny finale mihitsy ndao rahantsika ny saritsary kely mikasika izay. Araka ny nambara ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne tsy nahafa-po loatra ny fahombiazan'ny ekipa satria betsaka ny fotoana sy ny vitana tsy nararotana. Na zany aza no marihana fa tena zava-dehibe ny fahazahoana ny tapakila hiakarany amin'ny dingana manaraka. Nambara ihany koa fa hiezaka hanatsara ny endri-dalao izy ireo amin'ny fionana amin'ny Elseco Plus. Efa totosa androany ihany koa ny akitsapaka na ny tirage au sort ho an'ny ekipa hiatrika an'izay ampahefadalana izay. Reto avy izy ireo: Vaneur FC Ambovombe ifandona amin'ny AJSA, Elseco Plus ifandona amin'ny AS Sainte-Anne, CFFA ifandona amin'ny COSFA, FC Rouge ifandona amin'ny AFCA Sava. Fionana andrasana fatratra avokoa ireo lalao ireo, samy nikendry ny azo ny toerana eo amin'ny manasa-dalana, anio ny lalana amin'ny fandresena, azahoana ny anaram-boninahitra tompon-daka ny Madagasikara. Toizantsika ny vaovaon'ny fanatanjahantena eo amin'ny top 20 no resahantsika vao miresaka top 20 tsika de tonga de le fifandonana omaly no ao antsika ho an'izay mpakafy ny baolina lavalava satria omaly zany ny famaranana amin'izay top 20 izay lasan'ny Rosa Club Imerina ny tompon-daka ny Madagasikara top 20 noho izany de miakatra ao anatin'ny top 12 izy ireo ny mifandona amin'ny faharoa zany de mbola ifandona match de barrage amin'ny farany tao anatin'izay top 12 izay hikarany amin'ny top 12 ireo resy kosa tao anatin'ny laharana farany top 12 milatsaka ary amin'ny top 20 izay indrainy. Fa mafy ny fifandonany, mafy ny lalao satria saraka tamin'ny sasaly izy ireo teo amin'ny 20 minitra de raha veo tsy maintsy nisy ny fanalava-potoana teo ny Rosa Club vao nahazo ny fandresena tamin'ny isa 120 no 930 no nafahana izy ireo nivoaka mpandresy tao anatin'izay lalao izay ny mikasika izay no arahantsika. Ny fandimbin'ny tarika ny ekipa rotota nandritra ny 20 minitra ara-dalàna ka sarotra ny namadika ny isa noho ny fitovian-kery dia voatery niditra tamin'ny fanalava-potoana 10 minitra ny lalao izay nanapaha ny RCA tao madinika ny fifandonana ka nazahoany ny fandresena tamin'ny isa 170 no 930.
araka ny fanazavan'ny coach Glady mpanazatra ny RCI dia fahavonona ny mpilalao sy ny tanjaka arabatana ara-tsaina no isan'ny nafahan'izy ireo mibatany amboara. Noho io fandresena io dia hiatrika ny fifaninanana top 12 ny RCI amin'ny top ilalaovana manaraka. Tominay tamin'iny zany dia nanana fahatanjahana zay ohatran'ny natanjaka zay tao amin'le hery farany dia zay zany ny avantagenay telo na dia eny na dia samy nisy kely ny arerahan'ny ekilany sy ny ekilany dia ohatran'ny mbo nampitombo kely zay teo amin'le tanjaka. Nambarana ihany koa fa mbola ilaina ny fanamafisana ny ekipa amin'ny alalan'ny fanampiana ny mpilalao vaovao. Notsindrina nefa fa mbola sakana lehibe ho an'ny rugby sy ny fanatanjahantena malagasy amin'ny akapobeany ny tsy fananana foto-drafitrasa ka manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra izy ireo ny anatsarana izany. Dia izay koa zany manana etaeta kely ho angatahanay amin'ny fitondram-pandrakana dia ministre ny sport dia ny lehibe ny tanàna fatria dia ny rugby malagasy ho angatahanay carte hoe ny carte rosa ihany fa ny carte mihitsy zany zao sahirana amin'ny fanaovana entraînement dia tonga amboajerevana zany reo carte reo amin'ny fanaovana entraînement fa tsisy hitazaina an'ilay zaza tanora mihitsy koa na le fa hitazaina an'ilay école de rugby ary tsisy raha hoe mbola tsisy terrain fa zao ny terrain mety tsisy mihitsy ny fanaovana entraînement sy ny karazany dia mila alaina fiheverana zany fangatahany carte zany. Entsekilany nilaza i coach Ridza mpanazatra ny RCSA Anosibeny fa tsy ny fanarahan'ny mpilalao toromarika nomen'ny mpanazatra no isan'ny antony nahatonga ny faharesena. Na zany aza dia nanamafy sy efa miomana tanteraka amin'ny lalao sakany iadina amin'ny fiakarana amin'ny top 20 ekipany ary tsy azo atao ambanin-javatra izany fifaninanana izany. Resaka kely fotsiny teo amin'ny hoe resaka meny tokony tsara ela tsy neny kosina salady nataony vita le izy ka vita ary fananarana zavatra tsy nety moa zay fa zany hoe mihintsy moa tsy maintsy misy foana dia zay iny vokatra moa zany dia toa tsy maintsy mifotsana zany hoe mbola finalina kely ny zavatsy hoe satria zeresy midina tsy maintsy mikotsana ka. Taoriana ny famaranana ny top 20 dia nitoy hatrany lalao fifanitsanana iadina amin'ny toerana amin'ny top 20 anisan'ny nampientanetana ny mpijery ny feonan'ny FTM Manjakaray sy ny TFMA Ankasina izay ny farana tamin'ny fandresen'ny FTM Manjakaray tamin'ny 720. Na dia naneho fanoherana mafy aza ny TFMA Ankasina nandritra izany feonana izany dia ny FTM Manjakaray no nivoaka mpandresy. Fa ao anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay hatrany dia nisy ny formation niveau 2 izay atolotry ny fédération sy ny World Rugby zany ao anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay nisy ny fifandraisana voalohany natao tamin'ny sabotsy teo tamin'ny 7 sasany maraina no nanomboka izay prise de contact ho an'ny préparateur physique sy ny entraîneur izay. Ny niveau 2 ho an'ny préparateur physique dia tena hoe le ambony indrindra, ny niveau 3 kosa moa zany ho an'ny entraîneur. Dia raha maniry tia azo an'izay diplôma zay ianareo dia izao ny fotoana isoratana anarana efa manana niveau 1 ianao zay vao afaka miatrika an'izay niveau 2 izay. Ferana anisan'ireo afaka miatrika izany fampiofanana izany noho izany mila valiana malaky ny antso zay ataon'ny fédération amin'izay hoe iza no hiatrika an'izay fampiofanana niveau 2 international izay. Ndao raha antsika mikasika an'izay. Nisy ny fiantsona natao an'ny mpanazatra sy ny préparateur physique efa manana ny niveau 1 notolora ny ordre rugby à 15 diplôme ny sabotsy 4 jolay nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina tao amin'ny centre de formation Makian-Dota-Penaka no natao izany fiantsona voalohany izany. Amin'ny volana septembre no iantrehana izany formation niveau 2 izany. Araky ny mafampiofanana ny resam-pirenena azy le voafetra ny isan'ireo miatrika izany. Noho izany ireo olona vonina sy manana kalitao no atsoina hiatrika izany. Antsoina ihany koa ny any amin'ny faritra. Tombony lehibe ho an'ny mpiofana ny fahazahoana ny diplôma niveau 2 satria dia fiofanana azo maneran-tany izany. Ka naiza naiza toerana misy anao manana izay diplôma niveau 2 izay dia mitovy amin'ny firenena rehetra. Raha ny préparateur physique dia ny niveau 2 no ambony indrindra. Ho an'ny entraîneur kosa dia ny niveau 3. Mizara telo mazava tsara ny formation, misy ny en ligne dingana voalohany, manaraka azy dia ny face à face iarahana amin'ny expert avy any ivelany ary farany dia ny formation continue iarahana amin'ny mpampiofana eto an-toerana. Tsara ny manamarika fa ankavitsiana ny fiofanana niveau 2 tahaka izao ka mila ararotina. Ny population cible dia ny
top 12, top 20 première division vehivavy. Raha ohatra moa ka tsy mahafeno isa ireo le population cible reo dia afaka mampiditra avy any amin'ny division ambany. Anisan'ny cible ngeza be anankiray koa ny avy any amin'ny faritra satria ny any amin'ny faritra mila manana CTR mahay ara-teknika dia ilaina manao ny formation iny avy any amin'ny faritra. Anisan'ny cible ny any amin'ny faritra anankiray moa tonga teto androany fa entanina zareo raha maheno an'ity fampalalam-baovao ty mba handefa olona hiditra ho candidat. Tombony angamba formation aloha zany ny resaka mise à jour ilaina foana. Faharoa ny outil, zany hoe ny fitaovana ara-pédagogique ilaina ho fampihofanana amin'ny resaka rugby indrindra ho an'ny mpilalao. Zay ny tena tombony ngeza be. Ho an'ny fédération malagasy ny rugby indray dia ho fananana olona compétent maro dia ahafahana manatsara ny masotsivana isafidianana izay andrafitra ny ekipa pirenena. Ny tsara ho marihana ny manana niveau 1 eto Madagasikara dia mitovy amin'ny manana niveau 1 any Frantsa ihany. Manana niveau 3 eto Madagasikara dia mitovy amin'ny niveau 3 any Angleterre, any amin'ireo firenena ngeza ireo. Ka noho izany le formation avo lenta dia mila maharaka an'izay lenta zay ny mpandray anjara. Zay zany le étape-na formation mizara telo ohatr'izay. Ireo telo ireo lalovana daholo. Zay vao misy ny évaluation finale, zay vao mivoaka ny diplôme. Raha ny formateur dia arak'izany misy formateur dotateur-na amin'ny resaka formation en ligne. Satria mety ho sahirana zalahy manokatra adresse électronique hidirana amin'le formation en ligne. Mety ho sahirana zalahy fikorakorana fikirakirana ny resaka teknôlôjia dia manana olona ny fédération mi-accompagner an'ireny stagiaire reny amin'izay zavatra izay. Dia ohatr'izay koa amin'le formation continue. Efa misy zany olona voahofana hanao an'izay formation continue izay fotsiny. Dia ny expert international moa manao an'ilay formation face à face. Toizantsika amin'ny volleyball loloavina amin'ny torapasika izay laharana fahatelo sy medaly alimo no azon'ny Madagasikara tamin'ny fiadiana ny tompon-dagoka ny Afrika faritra fahafito taranja volleyball loloavina amin'ny torapasika izay efa manomana ihany koa isika amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena U18 zany ny ekipa pirenena volleyball sy ny fédération. Zany hoe tena efa tsara be mivokatra ho an'ny Madagasikara mikasika an'izay volleyball izay. Ndao arahantsika ny mikasika izay sary moa zany no arahantsika. Fototra ny tapakila ho an'ny solotenan'ny Madagasikara sokajy vehivavy amin'ny fifaninanana kontinentaly ho an'ny taranja volleyball. Nandrombaka ny laharana fahatelo sy medaille alimy izy ireo rehefa niatrika ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika faritra fahafito volleyball loloavina amin'ny torapasika izay nitanterahana tany Seychelles ny herinandro lasa teo. Nandresy ny ekipa ny mpampiatrano nisy any Lutra sy Vanita tamin'ny seta roa nohatra ry Melisas Rose de Lime. Nandritra ny lalao fiadi-toerana fahatelo ka izao niakatra lampiazo izao. Nazanona tsy zany efa manomana ny fiatrehana ny fifaninanana iraisam-pirenena ho an'ny latsaka ny 12 taona na ny championnat des nations U18 andihan'ny voalohany fédération sy ny ekipa pirenena amin'izao fotoana izao izay miatrika ny fampifondronana isa-paritra. Ao anatin'izay tontolo ny volley izay hatrany dia misy ny toeram-piofanana ho an'ny zatovovavy. Latsaky ny 12 taona izay club antsoina hoe 2AVB. Nijoro tamin'ny taona 2024 izy ireo efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana volley. Maro teto amintsika efa misy ihany koa ny kopy maromaro nentin'izy ireo. Tao anatin'izany ihany koa dia nanentana ny coach zany hoe ho an'ny ray aman-dreny ao anatin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao entano ny ankizy anao fanatanjahantena fa tsy midorororo ao an-trano fotsiny dia eo amin'ny jeu sy ny télé sy ny telefônina fa ampanaovy fanatanjahantena ny ankizy no arahantsika zany mikasika an'izay miaraka amin'ny coach Yadza sika coach ny 2AVB. Ndao ary.
Nijoro tamin'ny taona 2020 ny club volleyball de AVB manana mpikambana miisa 7 izy ireo, vehivavy ihany ary sokajy latsaky ny 7 taona. Efa niatrika fifaninanana maro toy ny ligna nalamanga, fifaninanana nasionaly ihany koa. Manana vokatra tsara izy ireo amin'izany fifaninanana izany satria de championne tamin'ny régional U18 ary nahazo ny super coupe ihany koa ho an'ny U14. Raha ho an'ny nasionaly dia matetika mahazo ny larana faharoa izy ireo. Tsara ny vokatra kanefa mila fanatsarana hatrany. Famporisihana ny ankizy azo tikotrana ary ihany koa fifanakalozana matetika amin'ny ekipa hafa. Amin'izao vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra tahaka izao dia fanararotana amin'ny fianarana zava-baovao. Tsara tokoa ny fanatanjahantena indrindra fa ny volleyball. Tsy mifidy olona ny fanaovana ny volley fa afaka manao izany avokoa ny rehetra ary antsona indrindra ireo débutante. Hatreto aloha ny club dia tsy misehatra loatra amin'ny mutation na fifindran'ny mpilalao. Kanefa raha mahasoa azy izany dia tsy manakana velively ny club. Fampianarana, fitaizana ary fanabeazana ny fototra ho an'ny mpiandraikitra. Rehefa mankafy ilay taranja ilay ankizy dia misy foana ny maromaritra iresana. Zava-dehibe ny fiatrehana tsy tapaka ny fanazarantena. Mandrisika ihany koa ny mpanazatra ny amin'ny tokony hanaovana fanatanjahantena, famporisihana ny ray aman-dreny hampiditra ny ankizy amin'izay fanatanjahantena izay mba tsy hironana amin'ny zava-mahadomelona, indrindra ihany koa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Fanabeazana le izy, beazana mihitsy le ankizy aloha tian'le club dia mahafoy izy avy eo. Zay aloha zany ny tena hoe fomba fijeriko manokana zay metiko ampitaina amin'ireo ankizy ireo satria ho lehibe ireo ankizy ireo. Tsy ho kely ho tanora ohatry ny foana izy fa ho beazana mihitsy izy aloha afoy. Fa misy tsy afa-manoatra nefa manana an'izay talenta, manana an'izay fitiavana an'ilay tarantsay, fatongava manao mamonjy entraînement fotsiny dia efa marika hoe tiany le volley aloha dia manaraka ny ambiny avy eo. Matetika sabotsy lahady zay manao entraînement, weekend zany rehefa le mianatra ny ankizy fa rehefa fotoana ohatr'izao moa dia mitady moyen ihany manao amin'ny fotoana latsinainy ka hatramin'ny zoma. Zay no netombohan'ny club fa hatreto aloha zany mandeha tsy moramora le izy satria hita aloha zany hoe vehivavy niditra voalohany tato amin'ny club, zany hoe vehivavy zany hita hoe andao no volley-tsika dia toy izany 7 eo zany ny actif fa ny ambiny aloha zany mbola tsy eto, sasany araka le hoe misy asa, sasany efa miasa ny sasany ankizy sasany fa zay zao zany matetika hitanay eo 7. Famporisihana angambany indrindra ho an'ny ray aman-dreny satria amin'ny fotoana fialan-tsasatra ohatr'izao dia ilaina manao activité foana ny ankizy, indrindra ny fanatanjahantena izay ny tanjona voalohany dia hoe manabe, fanabeazana dia manentana ihany koa ny tanora hiditra amina sehatra fanatanjahantena, tsy voatery volley fa ny fanatanjahantena rehetrarehetra fa misy discipline foana dia mila olona discipliné foana zany dia izay mihitsy mibeazana ao anatin'izay club anankiray tsy maintsy misy an'izay foana tianko ny discipline antsika dia manentana ny tanora, manentana ny ray aman-dreny koa aprisika ny zanany mba hiditra amina resaka fanatanjahantena zany, izay fanatanjahantena misy fa indrindra ny volley satria volley moa resahantsika eto. Fandaontsika iresaka circuit training, inona zany circuit training? Mety voalohany tonga ao an-tsainao henonao voalohany zany terme teknika izany fa izy ity moa zany dia hetsika no karakarain'ny Zakaria Mada. Le hetsika dia ireny karazana fanatanjahantena ataonao ao an-trano ireny, ohatra hoe ny pompe, push-up moa zany tena anarany fa ataontsika hoe pompe dia misy ihany koa ny pull-up na ny barre fixe, misy ny run, misy ny corde à sauter. Maromaro izy ireny no mitambatra dia izay no antsoina hoe circuit training. Any ivelany izy io fa tena betsaka no manao an'izy io, ireny atleta ireny betsaka manao anazy fa ho an'ny teto Madagasikara dia andihany voalohany izy ity mindrandra sady ireo atleta ireo hoe rovinina indray ny andihany faharoa fa mahaliana ny tanora ny sehatra tahaka izao. Andao rahantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpikarakara. Andihany voalohany no nisy eto Madagasikara ny circuit training izay nitanterahana ny fahefatry ny volana Jolay tao amin'ny gymnase couvert Mahamasina izay nikarakarany Zakaria Mada. Natratra 20 ireo mpandray anjara sokajy lahy sy vavy, 12 hatramin'ny 70 taona. Fitaisam-batana, fitsapana hery, herim-po, tsy fahankiviana sy maro hafa no mitambatra amin'ny fifaninanana tahaka itony. Reto avy no natao tao anatin'izany ny push-up, squat, box jump, burpees, corde à sauter, sprint. Tanjona amin'ity hetsika ity moa dia ny firaisan-kina amin'ny fanatanjahantena, famporosiana ny tsiraray ianao izany.
ary azo averina fa fahombiazana tanteraka ity circuit training ity satria betsaka ny mpandray anjara ary azonoana fa itoy izany etsika izany. Lela volana zaraina ho an'ny mpandresy manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana trany ny fanatanjahantena eto amintsika ny mba hisitrahana manontolo ny vidi katsembohan'ireo atleta ary indrindra ny fanohanana an'izy ireo. Donc aujourd'hui, 4 juillet, on assiste à la toute première édition du circuit training à Madagascar. C'est une première. Donc ce sont des activités qui permettent le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et le fair play. Donc pour cette première édition, nous avons pu comptabiliser à peu près 80 participants, garçons et filles, avec à la clé des récompenses de 2 millions d'ARIA pour le premier pour chaque catégorie, 1 million pour chaque catégorie et 500 000 ARIA pour chaque catégorie. Le but de cette compétition, c'est déjà de créer le lien social, parce qu'on sait que le sport est fédérateur, c'est de pouvoir créer le lien social, c'est de pouvoir se dépasser, c'est de pouvoir cultiver cet esprit d'équipe et de fair play. Ici, des kotrana fataon'ny olona tsotra any an-trano sy eny an-dalana izy io, hoe pompy, squaty, misaotisaoty, mikrosy, zay le izy. Dia fa navondrona ao anaty discipline iray fotsiny. Le izy moa zany tsy amin'ity irery fa ny amin'ny sport rehetrarehetra mihitsy, satria tena tia sport ny gasy ary tena mahay ny gasy sy matanjaka ny gasy, fa mba jerena manokana aleo mba hisy tombontsoan'ny mpanao azy le taranja rehetrarehetra zany, zay no afatra. Fa ho an'ny atleta mpandray anjara kosa dia misy ny adrénaline tsapa ao anatin'ny fifaninanana tahaka itony satria tsy maintsy mitobotoboka amin'ny fonao eo ampanaovana an'le fifaninanana zany, fa rehefa mandeha ny feo avy any amin'ny supporter anao dia mahafinaritra ny zavatra toy itony, indrindra ihany koa hoe navita hatramin'ny farany ianao ary indrindra ihany koa hoe nahazo an'ilay lela voly ianao zany tao anatin'ilay fifaninanana izay, fa marina aloha zany fa tsy tena hoe lela vola ny tena tanjona aloha ny voalohany, fa le hoe ndao mba hanao an'izany fifaninanana izany ary miantso ihany koa ireo atleta ireo ny antrehan'ny mpilalao sy ny mpakafy an'izay sehatry ny circuit training izay andray anjara rehefa misy ny hetsika tahaka itony. Ndao raha antsika niresadresaka ny fanaovana tamin'ny atleta iray. Raha ho an'ny mpandray anjara kosa indray dia azo lazaina fa zava-bavao ka misy kely ny aya na zany aza nefa mahafinaritra amin'ny fifaninanana vaovao tahaka itony, mampisy fientanentanana, herijika, fasahina, ireo rehetra ireo no mitambatra azahoana ny vatokisa-tena ka ahafahana mamitatra amin'ny farany ity disiplinina ity ary manentana hatrany izy ireo ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana mba ahafahana mifampizaratra kefa eo ihany koa no mety sehatra iray ahitana ireo mpitily anao ka misokatra amin'ny lalana any ivelany. Le izy somary stressant kely eo amin'ny voalohany, fa rehefa ohatra manao le izy tsy eritreretina be le izy dia mandeha ho azy. Nuko efa miaraka encouragement rehetrarehetra dia vao may adrénaline miakatra. Teo amin'ny burpees sy ny sprint conseilleko manokana ho an'olona manao sport tena tsara be mihitsy le izy, surtout rehefa ohatra compétition ohatran'izao mahafinaritra be le se référer amin'ny hafa afahana s'évoluer amin'ny compétence. Toizantsika ny vaovaon'ny fanatanjahantena ny tennis de table no rahantsika manaraka zany tennis lolovin'ny ambony latabatra zany. Natao tao amin'ny Petit Palais Mahamasina izany championnat section 2026 Tanaville izany ny 3, 4, 5 juillet moa zany no nanatanterahana an'izay. Hatreto mbola vitsy raha ny fahitany ny matianina ny ao amin'ny sehatra n'izay tennis de table zay hoe vitsy ireo mpilalao malagasy ireo ary mila ampina anisany satria raha ho an'ny any ivelany dia tena maro ireo mpisehatra ao anatin'izay tennis de table izay ka anisany mety ho faly amentsika ny fahavitsin'ireo mpilalao ireo, noho izany dia mila ampina ka miantso ireo izay efa hoe milalao fa mbola tsy ao anatin'ny sehatry ny matianina zany mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny matianina izay. Ny mpikarakara no miresaka amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Notontosaina tao amin'ny Petit Palais Mahamasina ny championnat section Tanaville 2026 tennis de table ny 3, 4, 5 ny volana Jolay sokajy baby ping ho an'ny U6 zazalahy sy zazavavy, benjamin, minime malazy vavy, cadet, junior, misy ihany koa an'ny sokajy zokiny mahery ny 7 taona mihoatra ny 15 sy 80 taona, lalovina olon-droa miaraka lazy vavy ary ihany koa ny mixte
azo lazaina fa manana ny anjara toerana ny tennis de table eto Madagasikara satria efa betsaka ireo fifaninanana avy any ivelany nandraisantsika anjara. Tanjona dia ny fitsapampahaizana ho an'ireo mpilalao, famporisihana azy ireo azoto andray anjara ary ihany koa fampahafantarana ny be sy ny maro ny fisian'ny taranja tennis de table. Hatreto aloha dia azo lazaina fa tsy ampy ireo mpilalao matianina amin'izany taranja izany ka iantsona ny rehetra mba hampitombona ny isan'izy ireo satria raha amitahany any ivelany dia tena mbola vitsy. Ny isan'ny kategoria samihafa sy ny isan'ny midiny ao anatin'izay ny mpandray anjara manodidididina ny eo amin'ny 53 eo zany. Mahakasika ny zay ny voantsika ny voalohany indrindra aloha tsara manatsantoka fa isika dia tena présent isika ny any amin'ny match international samihafa manomboka amin'ny Jeux des Îles zany championnat d'Afrique ka hatramin'ny championnat du monde. Dikan'izay manamarika izany fa misy fivoarana isika ny amin'izay sehatry ny international zay ary azo lazaina hoe tsara ny voantsika. Ny tennis de table dia efa mivelatra tokoa satria misy ligue tokoa ary misy section maromaro. Ny eto zao mandeha eto androany ity dia ny section Antananarivo renivohitra fa mbola misy ihany koa section hafa toy ny Avaradrano tsy midrano ao anatin'izay no misy ny ligue any Analamanga ary mbola misy ihany koa ligue samihafa mifatra samihafa izay ao anatin'ny fédération. Ny tanjona aloha dia voalohany indrindra aloha zany ny fampirisihana ny joueur tsirairay lalao sy hiezaka hampiakatra tsara hatrany ny fahaizan'ny mpilalao tsirairay. Zay aloha zany voalohany indrindra. Manaraka izany koa mbola fampirisihana azy satria mila hampahafantarina ny olon-drehetra ny fisian'izany tennis de table izany ary ny fisian'ny compétition tahaka izao dia anisan'ny zava-dehibe ahafahana manao an'izay fanaparitana ny mahakasika ny tennis de table izay. Fa omentsika anjara ny ankizy ao anatin'ny sehatry ny fanatanjahantena satria misy ny mini basket zany. Izay nikarakarain'ny fédération izay natsoina izy ireo hoe Jamoré mini basket no fiantsoana izy ireo an'ity fifaninanana ity. Izy ity dia match amical zany eo amin'ny samy ankizy latsaky ny 12 taona. Tsy misy ny loka ohatrany hoe miavaka kely zany tamin'ity taona ity satria tsy misy ny loka fa tena hoe lalao ara-piralahiana ho an'ireo ankizy ireo. Noho izany tsy misy ny karazana afetsifetsena, tsy misy ny mety hoe tolotolotra sy ny sisa zany irariana aloha zany mba tsisy zany teo aloha fa tamin'ity taona ity zany dia tsy nasiana an'izay fa hoe tena hoe fifandonana sy fifanakalozana eo amin'ny traikefan'ny ankizy no tena natao izay. Dia ny coach tena nanome ny tsara indrindra eo ihany koa zany ny sehatra iray ahafahan'ny coach mampiseho ny fahaizany rehefa misehatra ao anatin'ilay fifaninanana. Dao rahantsika ny mikasika an'izay araka amin'ny ady antsika izy no anisan'ny responsable ny commission ny mini basket dao ary. Tetikasa ny volavolain'ny fédération ny Jamboré mini basket izay natao tao Akatso. Lalao ara-piralahiana natokana ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona lasy vavy. Andian'ny faharoa iatsika ity izay natratra 7-50 ireo ekipa tonga nandray anjara ary sakana tonga solitena avokoa ny ligue rehetra raha toa kosa 90 ho an'ny U10 ao anatin'ny sokajy 3x3. Tanjona moa dia ny fampihaonana sy fanakalozana traikefa eo amin'ireo ankizy tisy lina manatalenta amin'izay taranja basketball izay. Miavaka ity andian'ny faharoa ity satria tsy misy ny loka hozaraina fa fotoana kosa ampisehoana ny kotrana izay narahana tamin'ny mpanazatra ary manome ny tsara indrindra izy ireo na ny mpanazatra na ny ankizy. Naharitra 7 andro ny lalao izay nanomboka tamin'ny 9 jona ka ny farana tamin'ny 5 jolay. Raha ny nambaran'ny tompona andraikitra dia ampy tsara ho an'ny ankizy ny fitsapana toy izao satria mamita lalao miisa 7 aby ny ekipa tsiraray avy. Mavelom-bolo no avy ny basketball malagasy satria betsaka ireo ankizy ny manatalenta sy tsara vatana eto amintsika. Nampiavaka azy tompo kokoa ny mpandray anjara aloha zany. Zay aloha zany voalohany dia mokoa tsisy an'le natao hoe phase finale satria hoe participation zany no natao zava-dehibe fa kosa natao faran'izay betsaka ny fandraisana anjaran'ny match par club zany dia somary natonga daholo ankoatra ny lany avolavitra zany satria raha isaina zao ny isan'ny club lasy vavy manao U12 fotsiny 98 zany hoe eo amin'ny 1200 ankizy eo
dia ny manao 3x3 60 équipe lasy vavy zany hoe tena betsaka zany ny mpandray anjara. Fifaninanana aloha zany dia satria moa zany tsika misehatra any amin'ny ankizy kely dia mba hanantsika relève aloha atsoatsy dia zao zany izy dia efa mizatra manomana ny hoe rencontre amin'ny ankizy hafa dia moa koa ny fair play zany mibahana be amin'ity fa tsy dia hoe victoire kokoa zany. Somary mijery an'le izay mana-talenta ihany aloha zany dia mandray atsoratra sy mandray contact sy izay manana taille lava dia mba rana maso zany izy dia mbola kely dia izay mitovy niveau no micontre amin'ilay farany dia izay hitan'ny mpikarakara hoe matsa tena miady sy mitovy tsara le niveau zany no hoe ohatrany hoe fa finale kely zany petite finale kely. Fa ty zandry kely ty dia anisan'ny tena nagagana ny avy zany rehefa nijery teny ambony kianja teny zany hoe midina sur terrain zany dia nahita an'le ria dia ozy hoe zandry kely miditra ao anatin'ny sehatra ny fitsarana sahady iralina aloha zany mbola lasa mpitsara ihany koa izy any aoriana any fa eto aloha zany izy dia mpitsara ny sehatry ny baolina basket no nataony nagagan'ny sainy maro ihany koa hoe ohatrany ahoana ary zany zandry kely mitsara zany mba tena manana autorité ve zany mba tena eken'ny mpilalao ve ny zavatra teneniny satria tsy ny ankizy rery no efa nitsarainy efa nitsara lalao an'olon-dehibe ihany koa ny avo efa niatrika fiofanana maro ihany koa ary izy ny zandry indrindra zany ho an'ny mpitsara aloha zany raha ho an'ny eto Madagasikara raha tsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny ny avo. Ny avo ilay zandry kely mpitsara lalao basketball vao 13 taona monja tamin'ny volana janoary no nanomboka ny tsara ny lalao voalohany. Mpakafy tokoa ny taranja basketball sady mpilalao ihany koa. Mafia tokoa ny fitsarana tsy mifidy sokajy fa na ny lalaon'ny ankizy na ny lehibe dia efa nataony avokoa. Efa maro ny fiofanana mpitsara nataony avo ary manana mari-pahaizana amin'izany izy. Hatreto aloha dia mbola ny lalao régional no tsarainy kanefa raha misy ny fiantsoana amin'ny lalao mparitra dia vonona ny tenany. Tsy olana ho izy ny taona fa ny fahaizana amin'ny fely lalao ny zava-dehibe. Mampiseho famatorana izy ary topo teny eny ambonin'ny kianja. Tsapa tokoa fa feno famatorana ny avo ary voafehany tokoa ny andraikiny. Manana nofinofy ty zandry kely ty no lasa mpilalao sangany maneran-tany amin'ny sehatry ny basketball. Nanomboka tamin'ny vino anao nanomboka nanao arbitre? Sauvé? Miette. Manao lehibe koa? Inona mahatonga an'ilay hoe nanao arbitre fa tsy nanao joueur? Sady joueur ny arbitre. Sady joueur ny arbitre. Dia ahoana le fahatsapana an'ilay hoe ankizy nefa manao tsara ve misy tsy mampatahotra amin'ilay joueur aleo joueur ngedangeda mena ohatra zany? Tsy matahotra. Ohatrany ahoana ny formation nataonao nampatonga anao arbitre? Naraka tamin'ny olon-dehibe fa zany kely jijy. Dia efa nanao formation arbitre mihitsy zany? Lasa joueur international. Joueur tianao fa tsy arbitre? Dia Rosina indray mbola mitsara foana zany aloha rapitso raha rapitso? Ie mbola mitsara. Efa nitsara ivela Madagasikara? Mbola. Tany amin'ny faritany? Mbola. Dia resaka mikasika ny coupe du monde isika zany le efa nteneniko teo satria isaky ny miditra ao anatin'izay sehatry ny coupe du monde izay tsika dia tsara foana mba mifampisara vaovao kely mikasika an'izay coupe du monde izay ka toy izao ny vokatra tao anatin'izay huitième de finale sy karahantsika ao anatin'ny quart de finale manaraka izay. Nisy ny lalao teo amin'ny anomboantsika anazy zany lalao teo amin'ny Canada sy Maroc nisaraka tamin'ny isa 3-0 Maroc no nivoaka mpandresy. Lalao teo amin'ny Paraguay sy France nisaraka tamin'ny isa 2-0 France no nivoaka mpandresy. Dia nisy ny lalao teo amin'ny Norvège sy ny Brésil. Norvège no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 2-0 izay somary idirantsika kely ohatrany ahoana ary izay lalao izay. Erlina Land no natafiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra fa 20. Avy eo dia mbola izy ihany natafiditra ny baolina faharoa teo amin'ny minitra fa 9. Neymar kosa natafiditra ny baolina ray zany ho an'ny Brésil teo amin'ny minitra fa 9 miampy fanampim-potoana zafady 10 minitra izay zany hoe raraka zany ny Brésiliana atao anatin'ity lalao ity. Neymar ihany koa zany dia efa niteny hoe tsy handray anjara intsony ao anatin'izay lalao miaraka amin'ny Brésil équipe nationale izay.
Mexique sy Angleterre nisaraka tamin'ny 7-3 Angleterre no mivoaka mpandresy fa nisy ny karatra mena azon'ny mpilalao any Angleterre izay. De misy ihany koa ny lalao ho amin'ity anio ity ao anatin'izay huitième de finale izay Portugal sy Espagne amin'ny 10 ora zay lalao izay amin'ny 10 ora eto amintsika zany no anarahantsika an'izay lalao izay zany hoe afaka minitra vitsivitsy de anaraka an'izay lalao any Portugal sy Espagne izay isika. De misy ihany koa lalao amin'ny rapitso amin'ny telo maraina zany lalao eo amin'ny États-Unis sy ny Belgique zany izay lalao izay ary ao anatin'izay huitième de finale izay ihany koa lalao any Argentine sy Égypte rampitso amin'ny 7 ora hariva, Suisse sy Colombia rampitso amin'ny 1:30 ora alina. Hatreto aloha zany ho an'ny quart de finale de France sy Maroc no fantatra fa hiatrika an'izay quart de finale izay amin'ny alakamisy fa 7 volana Jolay no iantrehan'izy ireo an'izay lalao izay de eo ihany koa i Norvège sy Angleterre amin'ny sabotsy amin'ny 12 alina zany hoe ifo alahady zany. Nandray mantsika somary diso kely ao anatin'le ora izay rehefa miteny izy hoe dimanche 0 heure zany de ny sabotsy amin'ny 12 alina zany so de hoe lahady anao vao hijery ny lalao iny fa tsisy ninina intsony ao. De zay ny azontsika resahana mikasika an'izay Coupe du Monde izay. Ena re zay no mamarana ny fandaharana kirolioka tamin'ity anio ity maneho fankasitrahana be dia be ho antsika rehetra zany na fotoana tao anatin'izay minitra maromaro ny rahantsika tao anatin'ny vaovao ny fanatanjahantena izay. De mbola maka-hera hatrany ho an'ny mpakafy ny mavomavo maitsomaitso de ny Brésil izany satria inona aloha zany ny zavatra nisy tsy maty ilay penalty zay nidakana ka de ny fara tamin'ny faharesena izay. Rariva mbola manohana ao anatin'ny lalao hafa indray isika. Mirary soa antsika rehetra de aza misaraka amin'ny MBS Fahitalavitra sy ny MBS Radio.